Izantsika avy hatrany ary ny fandaharana. Ka androany ary isika dia hamaly fanontaniana maromaro izay nalefina taty amiko. Eo mifandray amin'izay ho resahako ho aseho anareo tranokala fitadiavana vatsim-pianarana. Vatsim-pianarana mankany Belzika sy Kanada. Be mpanotany izy io tato ato. Ary koa toerana ahitana famatsiam-bola anaovana tetikasa satria maro amintsika izay mpanaraka ny fandaharana izany izay tsy voatery ho mpianatra fa olona efa manana velon-tegna ary mitady famatsiam-bola anaovana tetikasa. Teo resantsika koa izany izay androany. Fandaharana fa 420 no aroso amintsika androany ary ka dia fifaliana ho ahy avy ato amin'ny hetsika ason'i Madagasikara ny manolotra an'ity fandaharana ity ny tenako Jules de Gravière no nanomana azy. Fandaharana fa 420 famalina fanontaniana resahana ihany koa tranokala fitadiavana vatsim-pianarana. Resahantsika vatsim-pianarana mankany Belzika sy Kanada ary ho faranantsika amin'ny toerana ahitana famatsiam-bola anaovana tetikasa. Ny fanontaniana valiko izany dia fanontaniana vitsivitsy ilay izy, miverimberina foana fa tsy sasatra mihitsy izany mamaly azy sady misy torohevitra ihany koa mba omeko. Betsaka izany isika manoratra aty, betsaka ny mpianatra manoratra aty dia izao izany ny zavatra hitako. Tsara raha ohatra isika mampitombo manatsara mampivoatra ny fomba fametrahantsika fanontaniana mba ho fanontaniana mazava tsara sy mivantana kokoa ilay izy mba tsy hanahirana anareo sy hanahirana ihany koa ny mpamaly an'ilay fanontaniana. Raha miresaka an'ity izany dia tsy mijanona fotsiny amin'ny resaka hoe vatsim-pianarana fa tena fijery manontolo no ahitako azy. Maro izany manoratra aty amiko aty dia mametraka izy hoe mihakoatra izao ianareo mba hitady mba saika hametraka fanontaniana. Salama tompoko, saika hametraka fanontaniana. Dia izay izany no alefany. Dia angamba izany izao an-tsainy hoe mieritreritra hoe mila mamaly aho izany hapetrao ary ilay fanontanianao na hoe inona ary ilay fanontanianao. Rehefa hametraka fanontaniana izany atao dia hapetrao ilay izy. Lasa eritreritra be amin'izay ilay fomba izay satria fombantsika io. Fombantsika izany tsy tonga dia milaza ny tena hevitra fa mihodina kely. Dia tsy hoe akory hoe ka izay ny kolontsaina malagasy, kolontsaina malagasy izay fa isika koa mila mijery ilay tontolo ivelantsika satria tsy voatery kolontsaina malagasy daholo ny kolontsaina rehetra. Ilay olona izany izao raha ataonao saika hametraka fanontaniana dia raha izaho izao ny ao an-tsaiko dia dia hapetrao ilay fanontaniana. Ianao anie izany efa hametraka ihany, efa nanoratra ihany ianao. Lany fotoana ianao izany saika hametraka dia miandry mivalina izany hapetrao dia hapetraka indray ilay izy. Fa ohatr'izay ihany koa izany izao no ifandraisantsika any amin'ilay olona manolotra ny vatsim-pianarana rehefa manoratra amintsika hoe saika hametraka fanontaniana dia ilay olona avy eo dia efa naninona ary tsy nitohizany ilay resaka. Tiako ambara eto izany avy dia ataovy mazava tsara izany ilay fanontaniana fa aza atao ankapobeny. Ity izany izao ohatra tsy mety izao reto. Saika mba hametraka fanontaniana tompoko. Ahoana kay no azahoana vatsim-pianarana? Aiza kay no misy vatsim-pianarana? Dia izao inona moa tsy mampety an'izany fanontaniana izany? Dia saika hametraka aloha izany dia midika fa tsy hametraka izany ianao satria saika ka. Fa avy dia hapetrao ilay fanontaniana. Ahoana koa moa izany tsy mety ilay hoe ahoana kay no azahoana vatsim-pianarana? Vatsim-pianarana inona ilay izy? Hianatra inona? Ambaratonga inona? Fa dia ahoana kay ny fomba ahafahansana vatsim-pianarana? Dia ny valiny tsotra be amin'io dia hoe mangataka. Dia raha ohatra izany ka izay ny valiteny omena dia ohatran'ny hoe mba miavona koa. Fa izay ary ilay fanontanianao. Ka mila izany isika mianatra manitatra tsara ny saina ny fanontaniantsika hazava tsara hanampy an'ilay olona. Io ilay fifandraisantsika amiko izany izao fiheverako azy, io ihany koa no ataontsika any amin'ny hafa, any amin'ilay sekoly. Dia misy manoratra aty amiko hoe manoratra izay fa tsisy valiny mihitsy. Ka raha ohatra izany ary ny anontanianao azy tsy marina izy raha nampitaona tsy handany andro izy hamaly anao. Koa ianao ary tsy miteny amin'ny taona fahafiry lalam-pifanana inona? Vatsim-pianarana inona no tadiavinao dia
izy zany no avelanao minavina. Ty zany zao anankiray aizaka ny misy vatsim-pianarana. De raha nareo zany zao no maly an'izay de ahoana ina lazainareo? Za zany zao hoe aizaka ny misy vatsim-pianarana. De ohatrany hoe miavona be zany zao raha miteny any amin'izay manome anazy. Fa le fantaniana zany tsy hoe aisaka ny misy vatsim-pianarana fa hoe ity ny lalam-piafanana ataoko zao ny fiteny sekoly tiako ianarana mampiasa ny fiteny frantsay na teny anglisy na teny sinoa na karaha na zay teny ampiasainareo any zay tianareo zany dia afaka manoro ve ianao ny toerana ahitako azy. Fa raha vao aisaka ny misy vatsim-pianarana de zay lazaiko zay vatsim-pianarana inona taona fahafiry sy ny sisa. Ka sokafana tsara zany le saina de ny fomba fanoratra mba tonga an'ilay olona tsy hakanakana ho sahirana amin'izay fanontaniana apetratsika. Ty zany zao ohatra anankiray mety tady vatsim-pianarana mba lalam-piofanana mba mifandraisana hakana maîtrise any Frantsa. Ahoana no ahitako azy na koa aiza ny misy azy. Zay zao izy de mazava tsara amin'le olona noradanareo de mamaly avy hatrany le olona hoe tady vatsim-pianarana mba lalam-piofanana ianao maîtrise any Frantsa. Ty zany le izy na ity no ahitanao azy na midiniky le olona za tsy mahalala. Alohan'ny ametrantsika fanontaniana zany de jereo aloha ny fandaharana efa vita tamin'ny lasa. Be dia be ny fandaharana efa vitantsika. La fandaharana faha-efatra amby enimpolo zao. Ekeko fa hoe mbola misy tsy voapetaka ao amin'ny Facebook le izy fa efa miezaka ihany tsika amin'izy io. Io moa le lazaiko hoe fotoana indramina ny antsika eto. Izy ty zavatra asa fandraisana anjara fa tsy asa fandraisaka ramaka. Misy sasany tena tsy manam-paharetana de masika be mihitsy fa mba maharitra kely fanampy eto tsika mianakavy fa zany tsy manana an'le fotoana zay mampitarazoka anazy io tsy tafavoakako mihitsy mampakatra an'le izy. Zao zany hiditra vakansa zao fotoana fialan-tsasatra de mba hiezaka zany ny tena. Fa misy napetraka koa zany zao hatramin'ny faharoa amby dimampolo efa ao. Fandaharana hatramin'ny faharoa amby dimampolo zany efa ao fa moavy reo ka azonareo jerena koa ny fandaharantsika any amin'ny YouTube tadiavo fotsiny hoe Joël Luc Ravelormisy YouTube Joël Luc Ravelormisy de hitanareo any koa zany fandaharantsika. Fa ho feno miandalana zany zareo reo tsy sasatra miteny an'izay fa izahantsika ka zao alohan'ny ametraka fanontaniana de jereo aloha ny fandaharana tamin'ny lasa. Ny antony de tsotra be am'izay satria mety efa ao ny valy de mba mahazo valiny avy hatrany ianao ka aingana be am'izay. Fa raha miandry azy zany ianao de tena mampalahelo be mihitsy. Tsy ho voavaliko avy hatrany le izy. Nisy ezaka nataoko ihany zao tamin'ny farany teo tsy efa fangatahana tsy tany amin'ny roa amby dimampolo tany zany zao no voavaliko tamin'ny lahady. Mbola misy be dia be anjatony izy ato. De ny ankamaroany io zany zavatra fandaharana efa vita. Mijerenareo amin'ny YouTube na amin'ny Facebook tsika zany Zarahay Mahasoa de efa hitanareo zany le valiny mba tsy hitarazoka zany nareo. Sady zao mihitsy no misokatra amin'ny fisoratana anarana raha hianatra any Eropa sy aty Amerika Avaratra. Ka raha miandry valy teny amiko ianareo de mety taraiky. Fa jereo ao jereo amin'ny sisiny ankavia misy hoe document na hoe files na tsindrio koa le hoe vidéo. Raha jerenareo amin'le hoe document na le files de mivoaka daholo lisitra ny fandaharana rehetra. Raha tsindrinareo le vidéo de ao daholo ny fandaharana rehetrarehetra zay efa tafakatra de noy de aza miandry ahy nareo amin'izy. Manjary mampalahelo nareo ny tsy fahafahako indray no mety hahatonga anareo tsy ahazo vatsim-pianarana na tsy ahita zay lalak'ale. Lasa tsy mety zay. Sika moa zany araka ny lazaiko dia hatramin'izao aloha dia manolotra an'ity arak'izay tratra araky ny fotoana ihany isika fa tsy afaka ny amatotena eto fa de zay vita zany no ataontsika. Zay. De averiko foana isaky mamaly fanontaniana be dia be mametraka an'ity za raha misemba vonjeo marina tain'Andriamanitra ianao mba hitadiavo vatsim-pianarana na hoe manome vatsim-pianarana venareo. De zao re tompoko averiko foana ty tsy mandreraka amin'ny teny an'izy. Isika zany tsy mahasoa mpitady vatsim-pianarana. Tena miala tsiny. Sanatria ny vavahadimy lelo miavina. Tsy mahasoa ivoho na le antsoina hoe chance mitady vatsim-pianarana zany ny tenako. Fa manoro ny toerana misy azy sy mampafantatra ny paikady matanjaka ny fangatahana. Mahafantatra misy tokoa afaka mitady haiko no mitady azy.
Fa le olana tsy manana an'le fotoana, tsy afaka ny tsy manam-potoana ry tompoko tena mifona. Fa ino ny fandaharantsika dia arao le toromarika ao. Dia rehefa sahirana ianao na tsisy tsy hitanao izay aleha dia mametraka fanontaniana ianao dia ezahako valiana araka ny mahatratra ny fotoanako manaraka fotoana. Fanampin'izay tsy afaka koa ny hanome antoka hoe ahazo ianao. Tsy afaka ny antoka ny fahazoana vatsim-pianarana mihitsy aho satria tsy izany no manome azy. Alao hazava tsara mihitsy izany. Tsy azoko atao izany. Be dia be manontany dia mahazo ve ary mangataka? Ka mangataka izay mangataka izay izy mety mahazo ianao mety tsy mahazo ka mila mangataka aloha. Hitanao izay valiteny miny. Fa ny ataoko dia paikady no omeko. Paikady no omeko mba hampatanjaka ny fangatahana. Atoroko anao ilay izy. Tsy manam-potoana hitadiavana vatsim-pianarana ho an'olona tsirairay aho izany. Mila fotoana io. Ka tsy afaka manokana ny fotoana iasako sy fameloman-tenako hitadiavako vatsim-pianarana ho anao ahako. Ataoko mazava be ohatr'izany ilay izy. Tsy afaka tsy manam-potoana hitadiavana vatsim-pianarana ho an'olona tsirairay ahako mila fotoana ilay izy ka tsy afaka manokana ny fotoana iasako na ny fameloman-tenako. Maty ny vady aman-janako marina raha tsy vitako ny asako ka sanatria ny vava voaroka amin'ny asako mitady vatsim-pianarana ho anao fotsiny ve? Izaho olona tsy misy vola azoko amin'ilay izy hamelomako tena tsy azoko atao izany. Ka izaho raha miteny izany tsy hoe mila vola apetrako tsara fa mila hazavaina tsara amintsika ilay izy hoe atoro ilay paikady dia isika no mitrandraka azy. Izay mba tena miala tsiny indrindra. Dia ianao ihany no mitady azy dia afaka maka hevitra amiko ianao raha tianao fa dia valiako araka ny fotoana misy izany. Apetraka tsara ohatr'izay ny resantsika mba hahatonga antsika tsy hifampiandry fa nataontsika ity fandaharana ity satria fantatra hoe ilaina haiko ny tombotsoa amin'ilay izy. Fantatra ihany koa fa misy ilay vatsim-pianarana ary azo atao mahazo vatsim-pianarana afaka ny mandeha mianatra any ivelany koa ianao azo atao mihitsy izany rehetrarehetra izany tena azo atao. Efa nandalo tamin'izany ahako misy mpianatra maro koa mahazo vatsim-pianarana, misy mpianatra malagasy maro efa nahazo vatsim-pianarana. Eto moa izany izao dia mitantara kely vao nisy roa indray izany izao nahazo tamin'ity herinandro ity. Ka misy ilay izy ka fa izany hoe dia tsy olana ianao fa mandany fotoana dia misy fikelezana any fa afaka ny mahazo izany. Izay ny amin'iny izany fa alao mifampiapetra tsara, mifamarafara fa manjary manahirana sao dia tsy mifankahazo ny resantsika. Manjary mampalahelo koa isika manantena miandry ela be eo nefa izaho tsy hitanareo izay azoko atao izany tsy hita hoe aiza izany amin'ny fanampiana anareo. Izay. Eny ary. Vatsim-pianarana ho an'ny toerana hitadiavana vatsim-pianarana indray izany ity. Ka izy ity dia amin'ny fiteny anglisy. Ity iray ity aloha dia amin'ny fiteny anglisy fa dia tena miala tsiny indray aloha. Tamin'ny farany iny tsika sady nasiana teny frantsay ny teny anglisy fa ity iray ity aloha dia teny anglisy. Amin'ny fiteny anglisy ilay izy dia izao scholarship 365 izany hoe 365. Scholarship 365 izay izany ny anaran'ilay roy tadiavinareo amin'ny Google fotsiny io scholarship 365 SCHOLARSHIPS dia niisa 5,300 teboka info info. Tsara be ohatran'ny io misy vatsim-pianarana ao misy andranasa ao andranasa izany stage misy fianarana na fiofanana mandritra ny fotoana fohy ao be dia be manoratra mitady hoe mba te hanao stage kely ery na te handeha hivoaka fotsiny aloha mandritra ny fotoana fohy be dia be ao fiofanana mandritra ny fotoana fohy. Misy fanehoana fikarohana ao na koa famelabelarana. Misy olona izao manao fikarohana dia manao conférence izy famelabelarana azonao hatrea. Dia misy famatsiana ara-bola koa fanaovana an'izay. Dia misy vatsim-pianarana voafaritra mazava tsara ao na koa azo ampiasaina na aiza na aiza. Io izany ho anareo ilay manoratra teo aiza ny atahako vatsim-pianarana raha te hanatra eto Madagasikara fotsiny na hoe noho ny adidy aman'andraikitra dia tsy afaka miala eto an-tanindrazana ny teny anay fa lehibe koa ny zaza ka manahirana be mandao azy ireo. Misy ao io ilay antsointsika hoe portable finday vatsim-pianarana finday na entina mandehandeha. Ilay tranokala misy an'io dia scholarships 5,300. Jerenareo ireo io miditra ao ianareo dia afaka mahita an'ireo rehetrarehetra izay nolazaiko teo ireo.
amin'ny teny anglisy io ary zao io tsy voafetra amin'ny tany mandroso fotsiny ilay vatsim-pianaranao be dia be amin'ny tany andalam-pandrosoana amin'ny pays émergent koa moa zany ireto ilay firenena misandratra ireto. Eto zao dia lazaina eto misy scholarship any Chine, Japon, tena kirindindray maneran-tany mihitsy azonao angatahana dia ampiasaina na aiza ianao ny hianatra. Hongrie, Angleterre, be dia be, tena betsaka mihitsy. Misy Canada, misy États-Unis. Dia sokajiany ilay izy sokajiany arakaraka ny taona fianarana, eo ilay hoe licence, maîtrise, doctorat, arak'izay rehetra. Dia ny jerentsika indray ilay fianaran'asa dia lazaina ato fa misy fianaran'asa. Tsy nety indray ilay izy fa maty ozy ilay rohy izay fa miverina. Misy fianaran'asa any Chine, fianaran'asa any Arabie Saoudite, fianaran'asa any Frantsa. Ireo zany ilay olona ilay hoe ahoana ny mba ahafahanay hiasa any Frantsa na ho any Eoropa dia io mandeha mamonjy fianaran'asa any. Misy koa fianarana manokana atao mandritra ny lohataona aty ilabolatany avaratra. Dia lazaina eo aty États-Unis, any Korea Atsimo azafady, any Japon, any Turquie. Misy ilay mpianatra iny niasa isa re ilay niteny tamiko hoe roviana misy ny vatsim-pianarana makany Turquie io fa misy. Midira nareo any Allemagne, midira nareo zany amin'io io scholarships 365, scholarships 5telopolo teboka info midira amin'io io nareo fa misy maro dia ny ataonareo zany dia manaraka ny toromarika ao. Eto dia mba vakio kely aminareo ilay tsy ady hevitra amin'izany fa fifanakalozana ny fanaovako tamina mpianatra anankiray F.C ny anarany. Dia zao ohatr'izao zany lazaiko hoe isika zany mila mampitombo koa manitatra ny fametrantsika fanontaniana, manatsara ny ahavon'ny fahalalantsika sy ny fomba firesantsika. Miteny zany ilay mpianatra hoe za teo izy vao afaka bac série D nahazo mention très bien, tsara be. Dia noho fianarana médecine dia mba mangataka bourse Canada na Suisse na USA. Io tompoko mifaniriko dia inona zany no tokony ataoko. Dia izy hono tena manana baccalauréat katolika ihany koa izy dia mention bien. Mahay be mihitsy zany ty ranabavy ty. Izaho moa zany namaly dia hoy izy hoe jereo amin'ny FB groupe Zaray Maso ny fandarana rehetra nataoko tamin'ny lasa fa misy toromarika be dia be ao. Dia maro mantsy ny fomba azo atao hitadiavana vatsim-pianarana fa tsy misy fomba ray izany fa jereo ao dia misy tara-dalànao. Dia namaly moa ilay Sandry ranabavy hoe misaotra. Dia avy eo moa izy nanapa-kevitra ho any Canada any amin'ny consulat ny Canada. Dia rehefa nandeha tany izany dia nomeny izy ireo roy maro be aho izy mba hampianara azafady nanaovako inscription amin'ilay izy fa tsy haiko. Eo zany lazaiko hoe isika mila mikarokaroka. Zay zavatra hitako zay amin'ny mailaka tonga aty sy ny faneraserana hitako amintsika zany. Dia za koa moa be dia be ny mpianatra malagasy efa nampianariko zany dia io ilay fikarokaroana io zany tena tsy ampy amintsika, tsy manome tsiny amin'ity fa torohevitra ameko antsika. Mikaroka ka, tena mitady tsika ka. Avy tsika dia mitady fa tsy ampio eny ampiako anao ka fa ianao mihitsy mitady hoe aiza ny atako an'izy. Efa omenanao zany sao ilay lisitra dia midira amin'ilay lisitra. Dia ity ranabavy ity tsy namaly an'ilay tsy izy namaly fa olon-kafa indray zany ny fandray amiko dia za raha amin'izay tena tsy manana vola hidirana amin'ny internet dia ahoana. Dia malahelo be mihitsy amin'ilay izy tena raha be koa ity fanotranany amintsika ity ka. Io moa zany tena mba antenaina amin'ilay IAM ilay hoe velorano antenaina io. Fa efa heritaona zao asa raha ninona zany efa voavily aloha zany amin'ity ilay fanampiana an'ilay tanora ity. Fa mba antenaina zany hoe ho voavaha mihitsy amin'ity ilay fanotrana ity na farafaharatsy ny sehatra ahafahan'ny tanora mianatra fa raha mampalahelo be. Dia miteny ilay tanora hoe tsy misy anaovako internet raha misy dia inona ny azonao hanampiana ahy? Dia lasa eritreritra inona ilay zany zao ny azoko hanampiana azy. Dia izao midira amin'ny fikambanana mety azahoanao internet maimaim-poana. Dia mety vola koa zao zany zao zay. Dia nareo mety ho gaga raha ilazako an'ity.
Fa misy amin'ireny toerana ireny sy azonao atao mandeha maka internet maimaim-poana. Any amin'ny brown post ohatra misy toerana anankiray roa na brown post amin'ireo hitika ireny dia eo ivelany eo miaraka amin'ny telefaonina dia eo mijery dia misy connexion maimaim-poana dia eo mijery. Eo zany mitady dia isika za ve raha am'izay dia mba mety ka positra ny ka tsy misy hetratsika ao. Za ty États-Unis mipetraka fa mba misy zavatra kely ananako eny na Madagasikara dia mandohetra amin'ireny dia nahoana tsy mba afaka hisitraka amin'izany. Raha ohatra moa ka nen'olona any an-tranon'olona any no alaiko ambodi-tranony dia mba tsy mety kosa mangalatra azy zany, tsy mba mety kosa zany. Fa posta anie hisitratsika anie ao e. Ary tokony hitaka an'izany mihitsy tsika hoe mena sehatra. Mena sehatra tsika hoe aiza ny ahitantsika azahoantsika fifandraisana internet maimaim-poana. Mba ahafahantsika mikaroka dia hoy izy ianareo hoe iza zany zao no nanao an'izany ho anay. Ka nareo tsika mihitsy no miteny amin'ilay mpitondra antsika. Misy solombavam-bahoaka tsika, misy le mera vao nifidiana ireny, izay indrindra ireny mera le voafidim-bahoaka hono zareo. Atao ohatran'ny hoe doublon indray hono na voafidy an-jareo sa ina hoe nitsangana tamin'ny maty nifidy azy ireny hono. Ka endresahana mera zay ianao vao voafidy tsy akory na mifidy anazy na tsy mifidy azy tenenitsy hoe mba meo toerana sehatra zay ampiasana internet. Mety hiteninareo, mety hiteny amiko anareo mora aminao ny manao an'izany. Ka raha ohatra ve isika tanora rehetrarehetra amin'ilay tanàna miaraka mivondrona mifampiantso amin'ny Facebook, rendez-vous fa mey fotoana da ho any amin'ny mera. Meo toerana zahay ahafahanay manao connexion. Tadiavana vatsipena inona ny olana amin'izany? Zany angamba misy migrevy zany sa misy ina mila fahasahiana fotsiny izy. Dia mety ho gaga zao nareo mora amin'ilay raha amin'izay ity no miresaka. Fa zao zany ny fanaoko tamin'izaho tany ka. Mitarika mpianatra mitaky trano, mitarika mpianatra mitaky vatsim-pianarana, mitarika mpianatra manova ny ino izy ity ny fandaharam-potoana fampianarana satria aizako hiditra amin'ny enina maraina ve ny mpianatra nefa misy mpianatra miala avy any Alarobia ambony loha dia mifombaona ny atongavana ankatso amin'ny enina maraina. Dia mitarika ohatr'izany izy io ilay fanovana io tsy maintsy isika mitsangana ka. Tsisy olona anao an'io fa hitantsika ihany ny ay e raha izay kabary natao tamin'ny fifidianana izay tsy efa be ilay Madagasikara fa nakaiza izy zao. Ary io tsy amin'izao mifany mpitondra rehetra mifanesy sao dia hozy nareo ary ilay rahalahy ity zany dia ohatran'ny tsy tia afaka tia anazy ianao fa tsy maninona ka. Fa za zany tsy miteny hoe M na tsy M fa ilay taloha rehetra mihitsy lazaiko fa tsy M fotsiny fa izy aloha zany eo zao hoe isika mihitsy mandraisa anjara fa aza miandry. Zay ilay hafatra tiako apetraka fa tsy hoe mankahala M na tia M fa ny fitondrana rehetra izay mifanesy teo anie samy manana ny tsinony aby. Matoa ohatr'izao ny toerana misy antsika dia isika mihitsy mandraisa andraikitra. Ka mitodika amintsika tanora zany hoe aza mivariana raisiny andraikitra fa aza miandry ny hafa. Za tsy miteny nareo miandry hafa tsy izay fa izay mihitsy ilay resaka fanao ilay resantsika io zany. Azonareo dia ilay ranabavy teo zany nazavaiko eto ilay izy hoe izao mandany ianao miditra amin'ilay anjerimanontolo ilay adresiny mendry zareo anao to dia jereo tadiavo ao ilay lalam-piofana dia jereo ao ilay izy dia manorata any amin'ilay anjerimanontolo arao ny toromarika momba ny fanaovana fangatahana tonga dia arao fa raha ny anoro antsika hoe izao no atao izao no atao izao no atao. Izay manko no mampiavaka antsika amin'ny ety ampitan-dranomasina. Aty États-Unis tena misy sehatra ao amin'izany mihitsy atoro ilay mpianatra ampiana izy amin'ny fangatahana. Fa za aloha zany tsy afaka manao an'izay satria za ary aty lavitra tiako isaorana aza isaorantsika aza isaorantsika izay rahalahy fidèle solombavam-bahoaka fidèle manome sehatra maimaim-poana antsika tary an-dalana antsika. Fa araroto ilay izy arao ilay toromarika jereo raha voasahirana dia manorata dia ny hitako haingana tsy aza atao MP aza atao hafatra miafina ampy atao amin'ny rindrina eo zany amin'ilay rindrin'ny zarahy maso ataovy commentaire amin'ilay commentaire izay poste apetako
fa reny engankengana kokoa mamaly azy satria mora hitako iny dia amin'izay miaraka mahita ny rehetrarehetra. Dia mitoy aminy zany resaka mianada ranabavy atsy zany hoe ranabavy kely hoe izy hoe miteny frantsay sy miteny anglisy kanefa tsy manana daly fa natao hifelana ILTS dia tsy maintsy maka an'ireo ve aloha? Tsy maintsy ka, tsy maintsy satria ny antony io zany hamaritana ny fahafantaranao teny farantsay na teny anglisy. Dia manontany izy hoe dia ahoana moa zany fipostulena amin'ilay université sy ny inscription dia verina ihany ilay resaka. Ka jereo leroa aloha, jereo leroa aloha. Dia rehefa jerenareo ilay izy dia tanisainy ao hoe tiany ilaina zao no atao dia arao iny toromarika iny. Dia tsy maintsy manao ilay TOEFL ianao ka na IELTS na tsy maintsy tsy afaka miala amin'io. Fa zao tadiavo aloha ilay tarehimany ilay toromarika zavatra takiny. Zay isika manao fangatana. Ilay fanontaniantsika zany dia tena hita hoe fanontaniana olona te handeha mafy. Fa ilay zavatra anontaniantsika zany dia isika ihany no mahavaly an'ilay izy. Mikaroka kely fotsiny isika. Io moa zany tsy mihina tsiny isika. Ianao ranabavy fantatrao fa efa namaly ny fantainao fa aza kivy ianao sao dia izy ary tao tantarainy ato amin'ity radio ny momba ka ohatran'io ny ankamaroan'ilay fangatahana dia sao tsy nanao anaranao fa ianao aza malahelo. Raha ohatra moa nana fotoananao ilay resaka dia mifono aminao fa miresaka an'ilay mombanao mba ataontsika ohatra ho an'ny rehetrarehetra. Dia ilay alahelonao mitraka ianao fa ho lasa ianao ka. Fa lasa ianao dia mba lazao hoe tena lasa dia mba manao fety izay menakavy ato an-trano. Ny tiako tenena zany hoe aza miandry mikaroha, aza miandry tsy tiako ilay miteny hoe toloram-potsiny fa izay mihitsy moa ilay kolontsaintsika eo. Atolotra, atao mora ilay izy dia na atolotra mamaim-poana dia tsy tafavoaka fa nabotriana antsika fotsiny io zavatra io ka. Iny marina fa hoe mba sitrany ahy ka io ilay kolontsaina sitrany ahy io mihitsy ny tena olana. Sitrany ahy, sitrany ahy dia sitrany ahy dia ohatra izao foana ilay sitrany ahy. Fa arak'izay sehatra misy antsika zany dia ilaintsika mihitsy mitsangana mijoro manao izay azo atao. Zay ka na tonga nivoaka tamin'iny resaka iny mantsy dia amin'ity ilay hoe jereo amin'ilay roy scholarship 365 ao zany misy dia anjaranareo mijery an'ilay roy tsirairay dia manaraka an'ilay taon-tarantarana. Misy vatsim-pianarana be dia be ao, misy andranasa maro ao, misy andranasa stage dia misy fianarana na fiofanana mandritra ny fotoana fohy ao, misy ihany koa resaka fanehoana fikarohana na conférence be dia be jereo ary amin'ny firenena maro samihafa. Ity indray zany raha hianatra any Belzika ianao be dia be ny manontany an'ity Belzika ity be dia be. Ianareo izay nianatra tampoka any Belzika dia misy roa ity omeko anareo ao amin'ilay hoe Académie de recherche et d'enseignement supérieur any Belzika io dia efa io ilay roa lava be ilay anaran'ilay izy fa izy ity zany vao vita ny fandarantsika androany dia tonga dia efa akariko amin'ny Facebook fandarana faha 720 ity tahirikevitra ity dia avy dia jerenareo avy dia miakatra ity avy eo fa tsy ohatran'ilay taloha ireny. Tonga dia miakatra ity avy eo na ianareo mihaino fandarana eo dia efa hitanareo. Ho an'izay aka maîtrise sy hanao andranasa izy ity zany hanao andranasa stage ilay andranasa sao dia sahirana be tsika. Hanao andranasa ka ilay andranasa eo mety amin'ny 4 hatramin'ny 9 izay tanao stage any Belzika. Dia reto avy lalam-piofanana misy vakiako mihitsy ilay izy amin'ny teny farantsay. Master de spécialisation en développement, environnement et société. Master de spécialisation en droit de l'homme. Master de spécialisation en gestion des ressources aquatiques et aquaculture. Master de spécialisation en gestion des risques et de catastrophes. Specialized Master in Integrated Management of Health Risks in the Global South. Specialized Master in International and Development Economics. Amin'ny teny anglisy zany fampianarana amin'ireo. Master de spécialisation en médecine transfusionnelle. Specialized Master in Microfinance. Microfinance amin'ny teny anglisy io. Master de spécialisation en produits intégrés et préservation des ressources naturelles en milieu urbain et périurbain. Specialized Master in Public Health Methodology. Santé publique, méthodologie.
Master de spécialisation en sciences de la santé publique, méthode de recherche appliquée à la santé globale. Master de spécialisation en sciences et gestion de l'environnement dans les pays en développement. Master de spécialisation en transport et logistique. Reo zany anaovanao maîtrise. Firy zany? Tsy efa 5 karazany raha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, eo amin'ny 5 tsy voaisako eo amin'ny 5 le izy Master reo jereo avy hatrany taova fangatahana any Belzika mianatra. Entoany raha jiaby. Ity indray resaka an'le andranasana stage. Stage en contrôle et assurance qualité des médicaments et produits de santé. Stage d'initiation à la recherche pour le renforcement des systèmes de santé. Stage en système d'informatique géographique. Stage en système d'information géographique. Stage en valorisation des ressources secondaires pour une construction durable. Stage méthodologique en appui à l'innovation en agriculture familiale. Misy nanoratra an'io tamiko any, misy ranabavy zay hoe zaho izy tsy nianatra loatra fa mba tianao hanatra asa. Jereo andranasa, jereo sao dia mba mety aminao ranabavy. Daty fametrahana fangatahana fa 10 volana janoary hatramin'ny 17 volana febroary amin'io taona ho avy io. Afaka iray volana io zany misokatra indray volanatsika kely hatramin'ny 17 volana febroary. Jerenareo ho anareo zay rehetra izay teo any Belzika mba jereo fa mety mahasoa Académie de recherche et d'enseignement supérieur. Misy an'io apetratsika ao amin'ilay tarim-boky avy hatrany dia mba jereo any ianareo mahita ny tsipiriany. Dia rehefa mahazo aminareo dia mba lazao ahy. Misy zany rehefa miteny dia mahafinaritra be. Io lazaiko tena manao fety anie izay aminazy ity. Satria androany zao ilay zanako zao niteny tamiko, zanako 12 taona zanako. Dada, firy zao ny efa manaraka anao amin'ilay YouTube. Roviana indray misy ankizy mahazo amin'izay tsika manao fety. Tsy ilay izy efa raharaham-pianakaviana izy ity ato. Satria iarahana zany madama sy ny ankizy mba hanao fandarana kely aloha dia avy eo tsika miaraka milalao na mandehandeha. Izay mianakavy misy fa miray fo miraisana amin'izy ity. Eto zany marihako fa azonareo arahana amin'ny YouTube ahako YouTube Joël-Luc Ravelormisy. Tadiavinareo amin'ny YouTube io Joël-Luc Ravelormisy dia ao ny fandarantsika. Dia mba apartao moa zany izy io apartao izy io mba hahasoa ny rehetrarehetra. Zay dia tahaka an'izay koa ity Facebook-tsika ity. Na tsy handeha azy ianao mba io zany mba fandraisana anjara mampandrosoana ny namantsika. Zay ny Belzika dia miditra indray tsika zany Canada, hianatra ny Canada dia Université Laval. Dia misy an'ilay hoe bourse citoyen du monde volet excellence. Bourse citoyen du monde volet excellence ka io koa ho an'izay haka maîtrise doctorat. Eto ianareo ilay haka licence na vao maka baka zany dia atao maîtrise doctorale izy. Azadino fa misy ho anareo ary amin'ilay scholarships 365 le scholarships 5,300 le teo aloha iny jerena. Midira amin'ny Facebook nareo dia entinareo ao le tahirin-kevitra. Ao misy ao PDP, ao nareo mijery. Dia reto indray zany any doctorat sy maîtrise any Canada, Université Laval. Sokatra amin'ny voalohan'ny volana febroary ny daty farany fametrahana fangatahana. Voalohan'ny volana febroary amin'ny taona ho avy ny daty farany fametrahana fangatahana. Ho anareo no maîtrise doctorat. Mila voaray mianatra ao aloha ianao zany vao afaka mangataka. Ka zao atombohiden'izao le fangatahana mba ho tratra le premier le voalohan'ny volana febroary io. Atombohiden'izao le fangatahana hianatra ao zany dia avy eo anao zany mameno an'le fangatahana afa-tsy-pianarana. Dia efa apetraka koa le roy ho an'ny Canada, ho anareo rehetra izay mitady Canada io ka nanao maîtrise, hanao maîtrise doctorat. Zay zany resaka vatsim-pianarana sy ny toromarika ankapobeny famarina fanontaniana. Ity indray resaka famatsim-bola indray fa be mpanontany mihitsy izy ity. Aiza misy famatsim-bola anaovana tetikasa aty Madagasikara. Misy koa ny manontany izay mba te hiasa any andafy dia inona no atao? Hovaliantsika manaraka iny. Fa za io mbola nananareo trosa dia zay trosa zay zany le famitana an'le CV. Dia iny le famitana iny CV zany ataontsika fandarana fa 520 fa tsy vita mihitsy satria be dia be le olona manontany reto dia aleoko valiana aloha reto. Fandarantsika koa nefa ho lavy fa dia asesy eny le izy. Aleo hisesy moa le fiteny iny, aleo hisesy dia lamina sa moa aleo milamina dia misesy.
Tia indray zany le fantaniana hoe aiza misy famatsimbolanaovana tetika asa ty Madagasikara. Dia misy roa reto toerana azonao hitadiavana. Meko anao le adresy dia anao mitady azy. Misy an'le avy amin'ny fikambanana hoe genre action. Io zany tsy le resaka genre le adiana ny asiana resabe tao amin'ny antenimieram-pirenena iny le hoe fanambadian'ny mitovy taovam-pananahana. Tsy izay ty fa izy ity zany fikambanana manome ny lisitra toerana ahitana mpamatsy vola amin'ny firenena mampiasa ny teny farantsay. Répertoire des donateurs finançants en Afrique francophone. Dia avoakanao zany le lisitra dia jerenareo amin'io le Facebook io le adresy misy be dia be izy io dia ny torohevitra ameko anareo jerenareo le PDF zany le document dia ataonareo le fangatahana zany. Jerenareo aloha izy fantarinareo ity le sehatra misy dia jerenareo ny zavatra ataony dia fantarao fepetra takiny dia mandroatany aminy hoe misy tetikasa ianao any Madagasikara mazava ho azy dia antanio azy ina avy fepetra. Misy koa anarana mihitsy efa nanao tetikasa tany Madagasikara zareo. Zay zany répertoire anankiray tahirim-pahalalana anankiray tahirim-pitehirizana iray. Répertoire zany fitehirizana ny lisitry ny mpamatsy vola amin'ny firenena mampiasa any Afrika firenena mampiasa ny teny frantsay. Misy anankiray faharoa indray ty dia hoe Fondation Nicolas Hulot. Le anankiray zany genre action fa ty anankiray ty indray any Nicolas Hulot Fondation Nicolas Hulot organisme de soutien à projet. Dia amin'ny firenena francophone mampiasa ny teny frantsay ihany koa ty dia le roy koa apetraka ao fa lava be le adresy tsy voatanisa eto amin'ity fandarana ty zay. Mandray notes sairana be nareo Fondation Nicolas Hulot. Dia jerenareo amin'ny Facebook eo le izy le Facebook-tsika zany le groupe fa Zarahay Maso ao nareo zany mijery azy apetako ianareo amin'ny ainao ty fandarana ty minao fa efa mipetraka ao tsy vao vita ty dia akariko vao vita mihitsy zany le zao le fanaovako feo zao amin'ny misasasakala ihany ity zao. Dia ao zany torohevitra misy torohevitra omeny dia meny le lisitra dia jerenareo tsirairay eo mifanaraka aminareo dia misy torohevitra vitsivitsy reto omeny hoe alohan'ny hijerenareo angatanareo fanampianana aloha izy dia jereo tsara aloha hoe inona sehatra anaovan'le fikambanana an'le fanampiana ara-bola fa matsilo. Dia faharoa indray izy jereo ny lisitry ny zavatra efa nataony tamin'ny lasa dia jereo ny torohevitra omeny jereo koa zany ny fanandramana nataon'le olona tamin'ny lasa ny fomba nazahoan'le famatsim-bola. Dia ny fahatelo to dia homany zany ny atota taratasinao dia anaovanao le fangatana zany asio matanjaka tsara mihitsy tena efa nisy fanadihadiana nataonao ty. Dia ny fahaefatra farany moramora kokoa izy mahazo famatsim-bola raha misy miara-miasa aminao fa tsy hanao rery zany misy mpiara-miombon'antoka eo moa zany zao le olana amintsika ka zay mihitsy io tadiavina io ny ahy zany fiheverako azy dia zao jerena baoly aloha ny rehetrarehetra dia atao foana mangataka miresaka homanina tsara atao matanjaka be le izy dia alefany dia hita eo zay lazainy zareo tsy inona moa fa mangataka ave moa inona moa no azo ao fa eny na tsiana hoe miandry ka sy fantatra mihitsy na eny le izy na tsiana miandry raha tsy manao ny tegna dia mampirisika anareo ako anao le fangatana io zany jereo reo zany izy ray zany le hoe genre action dia ray le hoe Fondation Nicolas Hulot misy ny lisitra be lehibe dia azonareo jerena fa somary manokana fotoana kely nareo miditra any amin'ny cyber na mila matanjaka tsara le fahana amin'ilay finday raha ohatra ka zay no ampiasainareo. Zay zany ny fandarantsika androany dia ity zany misy le raha namana zay ao nanoratra taty amiko fa tsy hitako le tohin'le resaka hoe io raha namana io afaka mamorona herinaratra amin'ny alalan'ny fanodinana ny ranomasina na koa fanodinana ranomasina ho herinaratra. Dia hoe inona dokotera no azonao hanampiana tsy hitako le fifandraisana tamin'le tovolahy fa raha mbola any indray ianao raha tovolahy dia mba manondrata amiko indray mandeha ianao manondrata taty amiko ianao dia ho jerentsika zay azo atao jerentsika zay hamahana ty fikatson'ny herinaratra ty fa zava-dehibe zany hitanao zany alefaso aty le izy dia jerentsika tsy hitako mihitsy le efa anjatony be anjatony le olona mifandray amiko tsy hitako le fifandraisantsika amin'ny raha lahy fa averina ka raha mba isika ave moa mahavany ty le herinaratra tapatapaka any an-tanàna tiky tsy tsara be zany teo moa le nisy hoe 3 volana ozy novahako dia tsy novaha 3 volana le izy dia teo koa moa nisy hoe voalany dia laharam-pamena hatramin'izao mbola ohatra ny efa lahany fa elaela ihany
ohatra vao ratsy be ty fahatapahan-jiro ty dia hiteny zao nareo mamely mafy kosa ka tsy mamely ao afa zao isika mihitsy koa mila mahasamy resaka dia hoy izy ianao hoe any an-dafy ianao dia mahasamy teny ka io any amin'izay misy anazy daholo sahiny teny fa tsy hoe aty an-dafy dia mahasamy teny fa mitady vahaolana isika ifanohanana le izy ka ianao le mahita an'izay paikady zay re dia mba alefaso verena manoratra amiko dia jerentsika eo indray le izy inona no azo atao zay zany ny fandaharantsika androany fa dia makasitraka sy makatelintsika mianakavy misaotra anareo izay ato amin'ny hetsika asa ao ny Madagasikara anaraka ny fandaharantsika Dr Jean-Luc Lavillormisy no nanolotra ny fandaharana iarahana miasa amin'ny AZ radio télévision makasitraka ny teknisianina asa izy ity Rahalahy Bridony androany na izy fa dia misaotra anao rahalahy amin'ny fikarakarana ny rehetrarehetra rapitso izany ny fotoanantsika fandaharana fahadimy amby enimpolo ho vitaintsika le resaka CV satria ilainareo iny na hangataka famatsiam-bola na hangataka vatsim-pianarana rapitso indray isika manohy azy samy tahin'Andriamanitra samy ela velona na inona na inona miseho na inona na inona mitranga dia ankino amin'Andriamanitra ny zavatra rehetra izy no mandahatra azy fa mahery ilay Andriamanitra ary izy ihany koa dia afaka mamonjy amin'ny fotoana rehetra tsy azo atao ny kevy satria manana mpamonjy isika miraso amin'ny manaraka indray mifampitafa isika saotra tompoko